Tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray mampametraka an-taninany be sy ny maro ny mahakasika ny code de la communication, inona marina ny zava-mitranga, ahoana ny fomba ahafahana mampitratra azy ity, na ny samy mpanao gazety azy atao velim-panahina ihany mahakasika indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena. Nitondra ny fomba fijeriny ary ny mpanao gazety sasany izay mpikambana ao anatin'ny holavitra ny mpanao gazety manoloana ny fampiantsoana mpanao gazety teny Avoloha farany teo. Nisy le fampiantsoana mpanao gazety, andiana mpanao gazety tamin'ny 13 aogositra teo. Dia nazaiko manao ny lavitra za sasatrasany dia ohatran'ny olom-pirenena ihany mijery télé amin'ny hariva, mijery vaovao amin'ny hariva, mifantatra hoe ay ino ity zavatra ity. Efa angambany ataoko fa izay olom-boafidy eo anivon'io organe io, organisme moral io tokony mandray anjara lehibe zay ao anatin'le amin'izay mety ho fanapahana sy mahakasika ny kody. Aminay dia mahitsy zay fa fampisara-bazana ny mpanao gazety ny zava-mitranga. 3,590 ny mpanao gazety eto Madagasikara. Raha olona enina angambany ataoko fa tsy ahasolo tena amin'izany corps anankiray lehibe izany. Manaraka izany iny le lalàna iny fa any zany milanen'ny filoham-pirenena sisy inona azo atao intsony investir par le principe na force exécutoire zany efa afaka miandra avy hatrany décret de promulgation zany sisa nefa nisolo nefa décret de promulgation dikan'izay efa lalàna vaovao indray no hiasa eto amin'ny tany sy ny firenena. Na dia teo aza ny antso avy nataon'ny mpanao gazety, na dia teo aza ny antso avy nataona organisme mpanao gazety any ivelany manao antso avy tsy mety io. Na dia teo ary ny antso avy natao société civile sy ny maro isan-karazany ny fianakaviam-be raisam-pirenena samy teny daholo tsy mety io lany izy iny dia niteny antsikanay dia mba heno ny feo fieritreritra ny filoham-pirenena ao anatin'ny fampiarana anazy. So raha hiteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena indray ny zava-mitranga avy amin'iny kody dia alohanay miteny mialoha tsy ho tonga amin'izay satria zay sary-piaro amin'ny fampisara-bazana mpanao gazety, sary-piaro zay amin'ny ho azy.